Feno eo amin'ny fiofanana momba ny fitantanana miompana amin'ny vokatra izay notontosaina eny amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa ny ministera ny fiarovam-pirenena. Maharitra herinandro ity fiofanana izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 7 oktobra 2024. Tati-baovao Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Mivelatra tanteraka amin'ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena amin'ireo ministera hafa mba ampiakarana ny traikefa hanana ny tafika amin'ny resaka fitantanana, mandray anjara feno amin'ny fiofanana momba ny fitantanana miompana amin'ny vokatra izay tontosaina eny amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa ny ministera ny fiarovam-pirenena. Mandray anjara ao anatin'izany ny lehiben'ny Sapandrara eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Tonga nanokatra izany niaraka tamin'ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa Andriamatoa Ernest Tsikeliankina, mpandrindrakabe ny tetikasa eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny jeneraly Saively Monja Delphin. Tanjona amin'ity fiofanana ity ny ampitomboana ny fahaiza-manaon'ireo mpiofana eo amin'ny fitondrana olona mba hanatsarana be kokoa ny vokatra azo. Izany dia tafiditra ihany koa amin'ny fitohizan'ny fanovan-drafitra eny anivon'ny tafika malagasy. Marina fa herinandro ity fiofanana ity izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 5 volana Oktobra teo.